tafiditra ao anatin'ny fankalazana izay fety Noël izay hatrany dia mahaly ireo sekoly no mikarakara hetsika samihafa ho famaranana amin'ny fomba ofisialy ny telo volana voalohany. Eo ihany koa ny fety hiatrehan'ny mpianatra izay fety Noël izay ho an'ny teo anivon'ny lycée privé FJKM Arasalama manokana ary dia tamin'ny omaly no nankalazana izay fety izay. Rehefa fotoana tahaka izao tokoa dia maro ny sekoly no mikarakara fety sady hoentina indrindra amaranana amin'ny fianarana alohan'ny hidirana amin'ny fialan-tsasatra ny Krismasy. Ohatra tamin'izany ny teo anivon'ny lycée privé FJKM Arasalama izay nanamarika izany omaly. Tetsy amin'ny FJKM Mandravoangy fivavahana no safidian'izy ireo anatanterahana izany hetsika entina hanamarena fety Noël izany ka samy nampiseho ny talentany avokoa ireo mpianatra. Taony ny safidy ny hira, tao kosa ny nanao dia ary tao ny nanao tsy anjera isan-karazany. Ny mpianatra rehetra nanomboka ny taona fahaenina ka hatramin'ny taona famaranana no nandray anjara tamin'izao fanamarena ny naterahany mpamonjy izao. Mazava ho azy fa nifantoka tamin'izay ny lohahevitra nentina nankalazana ny fety.